Taroso tamintsika teo andrarezin'ny literatura raha izany radio izany Georges Andriamanantena no ahafantarantsika azy etsika goavana no aompan'ny OFNAC ho azy etsy amin'ny trano Café de la Gare Sorana. Anome voninahitra ny Georges Andriamanantena fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe RADO ny Office National des Arts et de la Culture na ny OFNAC amin'ny alalan'ny fikarakarana ny alin'ny literatura izay ho toto-saina etsy amin'ny Café de la Gare eto Sorana sabotsy 20 Jolay ho avy zao. Amin'ny édition première édition ny soirée littéraire na ny alin'ny literatura na alin'ny soratra ity dia RADO no nomenay lanja voalohany indrindra. Fa manina moa no hoe RADO satria ony zanany mbola tsy miara-miasa aminay ity RADO dia anisan'ny mpanoratra ary enarana anam-pianarana mihitsy ny tononkalon-drado ampiasaina manokana amin'ny kilasy faharoa ka hatrany amin'ny université dia noho izany amin'ny oalina io dia ho avenay ampatsiahivina indray ny tononkalon-drado rehetra, misy izy ho an-tsaina ary misy izy ho rain'ny mpanakanto malaza raha tsy ilaza fa tsy Bodo, i Luc avy ao Tarika Joary ary Rijaramanantoine sy Lili. Ny ankizy avy ao amin'ny faribolana Sandratra kosa no iantsa ny tononkalon-drado. Nosafidiana manokana RADO satria dia isan'ny songadina izy teo amin'ny sehatra nisy azy araka ny nambaran'Andriamatoa Andry Andriamanantena zanany Lahamatoa. Nampiavaka ny RADO angambany zany hoe misolo tena azy ihany dia izy mikatsaka mandrakariva ny andany mandrakariva tany amin'ny vahoaka teo amin'ny zavatra izay natao ka tsy nisy mihitsy zany fotoana ny mpitondra fanjakana no mihevitra azy hoe miandany aty aminy na miandany amin'ny anankiray fa izy dia nanana na izy azy teo amin'ny fiainana mitovy ny tarigetra tanjona ary zavatra nasen'ny marihana mandrakariva zay hoe lazao amin'ny olona fa iza dia tsy nanana antoko politika mihitsy teo amin'ny fiainana fa ny olona nitovy firehana tamin'ny zavatra zay nolazaiko dia izay no mbaran'ny olona hoe antoko zao io hoe aritradiny telo ny fampisehoana mandritry ny alin'ny literatura andiany voalohany ary sanganasany RADO misy 12 no entina miakatra tsehatra mandritra ny fotoana andao arahana ny sombony amin'izany. Tsy maintsy miditra ao ianao indray mandera kely indrindra amin'izay ianao mamindra toy ny olo maimaika te ahita fiadanana fa mitoery ivelan'io tsy mba azonao nama. Ny fanaka tsy misy fa tokoroa no hijoroana tena efitra mitsotra eo an-dalam-pandrosoana.